fanambara aloha momba ny université raha ny université amin'ny Fianarantsoa dia anankiroa ihany ny zavatra azo resahana momban'izy io, na teknika na politika, fa tsy misy hoe mpianatra hiady fotsiny amin'izao dia avy eo amotika ny fitaovana ihany, fitaovam-pianarana ihany, zavatra tsy azo saina eritreretina zany hoe amin'izao vanim-potoana zao ny mbola misy mpianatra manana eritreritra sy misaina ny amotika ny fitaovam-pianarana, ary ny université dia anisan'ny nisy ezaka lehibe nataon'ny mpitondra ny université io ny fandimby teo, indrindra fa ny amin'izao fotoana zao amin'ny fanatsarana ny université ny Fianarantsoa io, izay anisan'ny université tena mendrika mihitsy raha oharina amin'ny eto Madagasikara. Na ny mpianatra ao ara dia mino fa fiera manana an'izany université tsara izany. Ankehitriny anefa dia misy io zavatra io, dia izay no mahatonga anay hoe na io zany misy fampirisihana natao an'ireo mpianatra ireo, izay tsy fantatsika hoe iza no ao ambadika izany fampirisihana izany izay no lazaiko hoe lay fanapahan-kevitra teknika ve sa hevitra ambadika politika no natonga ny fahatezerana sy natonga ny fahasorenan'ny mpianatra ka natonga hatramy amin'ny fanapotehana. Zaho manokana mahasolo-mavambahoaka anahy dia manameloka, tena manameloka tanteraka mihitsy ary tena mahamenatra mihitsy ny zavatra miseho eo amin'ny université ny Fianarantsoa amina fanapotehana zavatra ohatran'io, satria fananana iombonan'ny mpianatra rehetrarehetra io, fananana iombonan'ny mpampianatra rehetrarehetra io fa tsy hoe an'ny tsy faly ihany na an'ny tezitra ihany ka tsy tokony hiseho ny zavatra toy izany. Izay nanaovanay antsoavo amin'ny mpitondra fanjakana mba hijery akaiky ary tena anasazy mihitsy izay tena hoe azahoana porofo tamin'ny fampotehan-javatra toy izao.